Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay mpanavitra antsika dia manolo tanana anao, kopakopa tanana, miarabanao any amin'ny toerana maro isan-karazany ary ihany koa mankasitraka anao manaraka izao fandarantsika izao. Mitombo amin'ny fahasoavana. Zany indray ny lohahevitra jerentsika androany. Ho fiambenana, ho vatsim-panahy, mofinaina, mitombo amin'ny fahasoavana. Ao amin'ny Petera 2:7-7 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy ho mandrakizay. Mitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Ny mahakasika an' Jesosy dia fahalalana tsy hita fetra, fahalalana tsy hita pesipesenina, izay azontsika fantarina ihany no fantatritsika hatreto, izay tokony ho fantatsika mba ho famonjena antsika no fantatsika hatreto. Fa ny mahakasika an'io Jesosy io dia izao, lalina dia lalina. Rehefa tonga any amin'ny mandrakizay dia ho fantatrao ny tena marina momba an' Jesosy Kristy. Inona no mahatonga antsika hitombo amin'ny fahasoavana ary? Ahoana ny ahatonga antsika hitombo amin'ny fahasoavana? Inona moa ilay fahasoavana? Ny fahasoavana dia resaka famonjena. Resaka famonjena no atao hoe fahasoavana. Ahoana ny ahatonga antsika hitombo ao amin'ny famonjena? Tsy ho tanteraka amintsika izany raha tsy foanantsika ao am-pontsika ny izao, ny fitiavan-tena. Maro amintsika, saika isika rehetra no manana an'io izao fitiavan-tena io, te hisongadina ka na miteny aza Jesosy Kristy hoe izao no tokony atao, dia ohatrany hoe marina mihoatra noho ny ataon'i Jesosy ny zavatra ataontsika. Foanana ny izao, vonoina ny fitiavan-tena. Raha raisintsika ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia afaka handray fahasoavana amin'ny fatra lehibe sy goavana isika. Aoka ho foanana an'izao. Ahoana ny atonga antsika hanafoana an'izao? Ny finoana an' Jesosy, ny finoana an' Kristy, fa mpamonjy ny tenantsika manokana. Tsy mahavonjy tena isika, mila mpanavitra isika. Raha mandeha alohan'ny fanavotan' Jesosy isika dia ho very mandrakizay. Aleo Jesosy no hitoetra isan'andro ao am-potsy. Ekena fa manana ny maha izy azy ny akamaroantsika rehetra, manana ny tombam-bidy ambony, manana ny asa tsara, manana fahaizana ambony, fa manoloana ny famonjena dia mila foanantsika ny izaontsika. Ary rehefa foanantsika ny izaontsika dia miditra ao am-pontsika Kristy. Ahoana izy ny apôstôly Paoly? Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay velomako ankehitriny amin'ny finoana dia ivelomako ny zanak'Andriamanitra, ilay efa tia ka nanolotra ny ainy hamonjy. Maty noho izao, maty ny amin'izao ary velona ao amin'i Jesosy Kristy. Efa tombotra ny farany zavatra rehetra ary namana malala. Aoka avelantsika, tsy anakana antsika, tsy aso amin'ny fiainantsika ny fitiavan-tena, ireo zavatra nataontsika tamin'ny lasa androany, dia manome fiainana vaovao. Atao ohatran'ny hoe tsy nahalala ninona mihitsy ianao tamin'ny lasa, fa androany dia izao manolotra ny fiainanao feno anjakan'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy ilofosantsika ny fampiasana ireo retsika ara-panahy rehetra izay ananantsika mba hifandraisana amin'i Jesosy Kristy, izay mametraka ny toerany eo amin'ny toerana izay ahafahan'Andriamanitra manazava azy, dia androso mametraka ny tenantsika eo amin'ny toerana ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny tenantsika, dia androso isika. Irian'Andriamanitra ny anatrarantsika ny zanatohatra farany avo indrindra, ka anaovantsika dingana miala avy amin'ny faratsiana ho amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra, ho azy ny hery, ho azy ny laza. Ho antsika kosa ny fitombona amin'ny fahasoavana, mitombo amin'ny famonjena. Hivavaka isika. Saotranao izay Jesosy eo, omenao anay ny fanalahidy tsy ambaratelo, havovonjy, dia ny fitombona amin'ny fahasoavana, fitombona amin'ny famonjena, manomboka amin'ny fanafoanana an'izao sy ny fitiavan-tenanay, ny fireharehanay, ny fizahozahoana, fa mampiditra anao kosa ao am-ponay, ka manomboka androany Tompo, ilaozana ny lasanay izay tsy nahomby,
ilaozanareo lasanay feno freriana no ny toerana nananay ny voninahitra nananay fa mandray anao mpamonjy ny tenanay manokana. Hovao zay Jesosy ao mba ho tafara-dalana aminao mandrakizay. Omeo ny hery ara-panahy mba hitombona amin'ny fahasoavana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.